Rapona efa mianaka. Tantara no soratany Mateo 3, totosaintsika fiomonana. Izy olona zay kanao rahalenina, rabona indray raha mbola andro ny andro, tsy maintsy misotro toaka. Azonao ve zany? Indray rabona, moko izay mitapatabanao fifa alina zao. Anaitra ny setra indray ianao. Tsy miraharaha zany rabona. Aleo taitra azy ho taitra. Sady le bandiny mihitsy koa no ilako resaka amin'izao alina izao. Kary rabona, mifona aminao a. Sa mbola fahita amin'ireny daroka nahazo anao reny ihany ve ianao e? Tsy fahaizany aty rahalenina. Sa zany firako maloto reny tio ve ny mba hanohatra? Amin'izay tsy mahavita tena fa mitapify eto amikany. Aza miseho amin'ilay eo ianao le mahai-fa-tsainy tia. Motsy no reny voninahitra nataonao anay mianaka tato reny na tonga ny setra hanohatra anao. Natiora radio. Ary aza maty-kambo eo koa fa iny zanako lahatokanino ny mamelona antsika menakavy ato. Azafady rahalenina. Tsy velo amin'iny bantsy vanininy ato. Mbola mananjana kafa izay mamatsy volahatra amin'izao. Fantatro tsara izany ka. Ary ny voliny mihitsy ny manimba ny fiainanao. So fa efa niala tatoko iny fa saika mifanao ambony ambany teto izay mianaka. Karaha izay anao mahiko ao satria koa ve rahalenina resy amin'ny vola trozona be iny a. Petra tsara fa niahy iny tena mafia. Ianao aza ny tokony menatra fa mihinana ny vidany. Tandrinanao rahalenina ny amin'izany tapavanao zany. Fa nga moa tsy zanaka nateraka ao iny lazainao fa mpivarotana. Efa saika nanohatra iny rabona ka fokotoany maty. Ary safidy ny azy ny renireny toy ny adala any. Rehefa voatona any ve tsy ho fay e? Karaha zany koa no izy dia tokony horohana miala teto koa zany le setran-dozy io ka. Izy aza nahavita namono amitsy. Aza mandange hoe ianao rangatia. Vokatry ny vonina nataonao azy ny nanoherany ianao toy ireny. Saingy lanako ny toka ianao ka tsy naharesy azy. Dia raha horohanao koa moa izy dia iza no andony ifatrantsika eto. Indrindra fa ny sakafo hohanina na iza no ahita. Afaka mikarama ange mibandy. Fa zanga malemy saky le maina. Asa periakeo rabona. Tsaroa fa efa ho 5 taona mahery ane izay no nivaditsika. Izay mba herim-ponao. Tsy efa lany tamin'ny toka. Aza mifandatsara angafa efa samy niezaka tsika fa tsy nambenina. Ary andao atory amin'izay fa alina ny andro. Laingy izany rabona. Za samy rery niezaka nandritry ny taona maro. Ary ny lohako sisany tsy nandeha tamin'ny tany mba namelomako azy tazanako. Tafandriamandrenao rahalenina. Tsy te eny izay lasantsika any ah. Makararany saika eo mandinika an'izany. Mandehanany koa e. Za eto amin'ny seza lava no atory. Leo ny fofotokanao ah. Jolany zany e. Mahalalaka amin'ny fariana amin'izay. Efa niandro fotsiny alina farambola nitony tabataba teo le rabona mamolava iny dia nampinaniko teo indray. Aza manao an'izany setra. Efa ampy reny nanaovanao azy ireny. Tsaroa fa rainao iny. Tsy manana ray adala toka toy iny ary mama. Ianao ny raiko sady reniko. Ary mampalahelo any fijaliana nampitondra ilay rangahy mamolava iny antsika hatr'izay. Fa na izany aza dia mila mifamela heloka ihany nareo ah. Ary tokony hifanatona dia mifampiresaka. Efa revery mama ny tenin'ny taniko dia mbola ifamela aminy ihany ah. Sady tsy misy tokony ifampiresahana intsony koa ny amin'izany e. Andeha fa tsy hipetraka eto intsony. Fa hoaizy setra? Aleo izaka tena amin'izay ry mama. Efa handray 5 taona ange aho zao e.
Ary efa mikasa ny ana-tokantrano ihany koa. Zay tsy napoziko. Dia ilaozanao ve ty reninao mahantra? Ka efa henoko daholo reny tenin'ny dada alina ireny e. Aleo tena amin'izay. Tsy misy an'izany ry setra. Anio aneny mba mampidi-bola ato e. Fantatro tokoa izany ry mama. Aza manahy mama fa amatsy volanao foana ihany na dia tsy hipetraka eto intsony aza. Dia ho aiza indray izany setra mipetraka? Misy tovovavy izay ihany ry mama. Zanaky ny lehibe anay ao am-piasana. Tena tiako izy sady tiako. Ka ry setra, asa maika nanambady izany. Tsy aleo ve mba manangonangona aloha e? Tsy mila manangonangona izany intsony ry mama, fa efa manana ny ambo izany vehivavy izany a. Ka izy ary aloha no anarany. Dia aiza ny fiaviany? Inona koa ny finoany? Alefa hoentiko aty izy amin'ny sabotsy tolakandro. Teneniny aloha fotsiny dada tsy hisotro toaka amin'ny andro io. Ho teneniko izy ka voatalatsika anio. Dia andeha hiasa ve izany setra efa vita homana io? Ie, andeha hiasa tokoa ary tsy hody eo raha tsy amin'io sabotsy io indray. Indray? Zay fa lasa iny a. Efa ho efatrandro androany izao tsy nody taty an-trano setra. Raha ny filazany dia amin'ny sabotsy tolakandro io izy vao andalo ary hitondra an'izany vehivavy ho vatany izany. Sara mba manao ahoana izy izany. Fa raha ny fahitako any setra aloha dia tena babony. Aleo avy eo aloha ifanatrehany. Izay fomba ilazana an'izany amin'ny Rabona izao no mila heverina. Tia ny Rabona fa tonga avy nikarana. Natiora radio. Inona koa ty mahazo andralenina? Toa mitanaka fotsiny ao am-baravarakely eo. So mba manao sipary ianao ty. Asa dia mirediredy foana Rabona. Raha nanao an'izany tsy nijanona teto anatrehana izay mahantra kely io akory. Asa matavatra fa tsy maintsy tafavoaka sika rahalenina. Efa mikara-masan-tsilika izao ny tenanay. Eny aloha misy 5,000 raiso. Misaotra. Engany toy izao. Sady tiako ery ny mijery ny endrika ao tsy mamy tato ato izay. Zany a? Fa io varalenina. Tsy sotro toaka tsony. Amin'izay dia ho tianao foana. Engany mba hiova tokoa ianao Rabona. Efa hitanao tsara izao ny vokatry ny fisotroana lavany ainanao hatr'izay. Sika mivady rery sisany eto. Ka asa raha avelo tena na tsy? Ezaka sika ary tsy hisy anaiky velomin-janaka izany intsony io. Miporifoky amin'ilay boakely tsy manjary iny fa afaka tamin'ny toaka. Ka raha izany toe-ponao izany indray ny dinihana dia vokatry ilay fifamonoanareo mianaka teto izany ny alanao toaka ary feno fankahalana ny setra ny fonao. Ka izay mihitsy rahalenina. Tonga saina. Tena tsy haken'ny saiko ireny namonia ireny. Aiza ve dia zanaka nateraka izao no manohatra? Fa nataonao ihany ange Rabona no nahatonga azy nanohitra anao toy ireny. Impiry averiko aminao moa izany. Tsaro fa efa nahalehibe iny zaza iny. Ka nahalehibe toy ny omby aza ve rahalenina dia manohitra ny ray aman-dreniny nahitana masoandro aho. Ka sendra ray mamolava papijalo vady aman-janaka izy e. Heverinao moa fa tsy mba manana ny alahelony manokana koa ny setra iny. Indrindra ny amin'ireny fampahoriana efa nataonao azy hatramin'ny fahakeliny ireny. Mifona rahalenina. Diso tokoa nampijaly anareo vady aman-janako toy ireny. Tsapako fa potika anao le fisotroako toaka diso tafahoatra ny tokantranoko. Mitsangana toy Rabona. Aza mandohalika toy io fa olon-dehibe ianao. Ndeha Andriamanitra mifona antsika fa izy ihany ny mpamela heloka sy be famindrapo. Marina tokoa izany rahalenina. Andao mba
Iverina hiditra am-piangonana indray tsika fa efa taonany maro tsika izay tsy nivavaka. Hevitra tsara izany Rabono. Sika moa manana ny fiangonandrasantsika hatr'izay. Amin'izay ho gaga ny ray tanàna ka hanao hoe miova fo Raboana mamolay. Efa izao tokoa Rabona. Efa nilaza tamiko mialoha setra fa misy vehivavy miaraka aminy izany any. Kay? Ary entiny eto amin'ny sabotsy tolakandro izao. Dia tokony mba samy eto sika amin'io andro io. Fa angaha tapa-kevitra ny hanambady amin'izay hono ny tovolahy. Toa hoe zanaky ny lehibeny any am-piasana any hono no vadiny. Ay, kosa! Aleo avy eo ifanatrehany. Ary karakara amin'izay sakafo raha matoa fa atoandro ny andro ah. Endry Rabona malalako a. Andeha andrehatra afo a. Ela indray rikala mola vao nandalo a. Ndray Rabofy, izany ve mba harabatolotra ho ahy mizato andro vao maraina? Ie, ka tsy malala tsy tiana tsinona ka. Milaza fa mahavita tena nefa tonga mitangirika aty aminay ihany. So efa diso tafahoatra ity kozinareo e. Amangy andrabainina nalehako aty fa tsy tangirika aminareo menakavy izany. Aiza aloha rabainina e? Mbola lasa nisotro toka vao maraina any izy. Fa ataondry ino? Lay ty e. Tena tara kely fotsiny aho izany. Misy bandy izay ao hoe mba eo naminy. Fa bandy anao inona koa izany e? Sa nanao foana tany ndraiky ana ratsy ty? Bandy akavady ahy izany e. Dia tonga ao izy mba hiseho aminareo hono. Aza mirediredy eo ry vola. Vinanto vavy izao no andrasana eto fa tsy vinanto lahy. Tsy azoko. Iza koa no vinanto vavinareo eo. Setra bandy sarim-bavy sady mopera latsaka fefany ve? Mitandry eo e. Efa nilaza mialoha taminay setra fa anio sabotsy tolakandro ry zareo no tonga eto. Ve, hitako mba milamindamo mandray ny efitranonareo. Ka indray vahiny manakatsy. Ndry, ay ve tonga ato ny zanako vavy? Way, dada. Tena sendra andrem-pandainga velona marina. Manahoana dada? Salama tsara anakavenao manahoana? Ianareo fa andeha hikarakara ny sakafo aloha. Mandeha ana mihitsy fa tsy misy resany. Ary an-dakozia koa ny sahazanareo. Vola reninao any faza dia vingavingana ohatr' izany. Tsy reniko izany indra mifakalany ao am-pony ny jerena. Aiza ve dia tsy mba misy fitiavana sehony ana kely aza? Okizay hoa. Inona ny vaovao nentinao anaka? Misy tokoa ry dada. Anambady ary tonga hiseho aty izao maraina izao. Izany ve anaka? Nahoana ny tsepandrosony e? Vetivety azy Leniny ty zanakao lasa izany fofombadiny izany a. Efa ho amin'ny 4 hariva ihany ity ny andro. Tsy haiko izay mahataraiky azy ihany e. Nampalahelo ahy fotsiny dia ry vola indray vita fisehoana mialoha teto. Tena vehivavy kely saina ianao raha Lenina. Fa angaha moa tsy samy zanakao renika? Zanakao iny Rabona. Miasetra ny zanako. Mba afara samy vehivavy ny fisainanao ty raha Lenina ka. Tokony ho faly azy ianao fa mahazo zara ny zanakao vavy. Sady amin'izay olona manan-katao be ohatran'ireny no akavady azy. Ka izay mihitsy ny olana rangahy a. Efa nizonoko tsy ahomby amin'ny fiainana iny. Nefa toa vao maika amin'ny sandratra. Oka ho any izany e. Aza tesitra raha lazaiko fa marary saina ianao. Zany ve ny atao hoe mivavaka? Zanako nateraka ao aza nananao lolo-po? Aza mitsara Rabona fa mbola samy ho tsaraina. Efa be ny vitako tamin'iny zaza iny. Nefa inona ho ianao no navaliny ahy? Mitsy fankahalana? Fifanaovana ny anareo mianaka fa dia samy fotsiny misaina fa samy olon-dehibe. Ty setra fa tonga. Eny tokoa.
Fa aiza ary tia olona ny lasain'ny fahasehony antsika. Izy azy tia to milongolongo toy ny akoho voakapoka ko. Eny e, milongolongo toy ny akoho voakapoka tokoa io Rabaina. Mbola lon'ny amina hoe rehefa izany. Satria nahoana? Satria dadalay mamolaza. Setra aza mitabataba eo ianao. Ary misy inona no vary lavo tampoka avy any ty ianao e. Dia aiza le tovy vavofinantona ianaka. Efa sasa miandry anie izay ato e. Tsy misy ry mama, tsy misy. Ho fantatry ny ray fotsiny hoe zanaka Raboana mamolava dia no lavo ny hatramin'ny farany. Ny fikasana tsy felana zanany faravavy andry. Izay ary ny vokatry ny adalanao fa iny Raboana. Any amin'ny fiainam-pitiavan'ny ankizy izao no metraika amin'ny vokany. Fona le roa. Efa niova. Tsisy azo toka tsony. Aza vampy hoe ianao Rabaina. Raboana mamolava pandra tatatra ve dia ho afaka fisotroana. Setra mangina ny vavanao. Dao mamonjy fandriana rehefa mamy. Aza sotosoto toy izany Rabofy a. Sao. Tsy tia atory zany a. Mbaly ianao tany e. Ay! Fotona ny rindrina ny lohako marina. Kay! Fana... Oay, mama, fanan'iny ianao. Ny vokatry le tosika nataony lazy teo indry setra. Torana tsy matsiaro tendra lenina. Andao aloha bataina moramora ny fiampandrena tsika. Ao anganary e. Natura Radio. Zavatra mitokako le ty e. Misaotra ry vola amin'izao fihetsika sy eo andry izao a. Tsy napoziko hanana fitiavana amin'ny mama toy izao ihany ry. Tsy misy isaorana lety izany ry da. Gobon'la tsara angamba ireny fiainantsika tao ambovy ireny e. Rabofy tsy tia izany. Satria hoe saika nanohitra azy ony. Saingy karakaraintsika foana izy e. Fa ondoko ary bavy a. Dia vola taiza daholo no nandoavandrian'ireny trosan'ny hopitaly ireny. Vola tany amin'ilay vadiko letsy ireny a. Tonga dia vonona ka ho vady mariaziny mihitsy ange izany e. Besanjila be kosa izany toniko. Niandra ilay zanaky ny debanay no saika lasa vadiko. Tsy raikitra nefa izany no le fahafantarandry zareo fa zanaky Raboana mamolava. Korazy le sy fa be dia be sy mpangasikasa. Alamfiry eo elazy setra. Fa izao a. Dia misy vola roa etsika arakarana andrabofy any ambofy. Mino fa ody rapitsonareo fa toa hoe efa miverina normal ny tensiony. Misaotra indrindra kibavy a. Mahavonjy anay tokoa ty. Fa za tokoa nge izao tsy mbola miasa e. Korazy letsy e. Mahita safiny foana lahy. Ny azan'la teo aloha ipitsy hoany fa deba mampimezany saika ora fozany lahy zany. Zay fandeha. Mandram-pionary e. Misaotra kiny amin'ny fanampiana. Tsy misy isaorana letsy fa engane izy mba ho salama tsara. Velo? Mba ho tafita ihany ve izany iny anabaviko iny e. Toa efa betsaka izay lehilahy niaraka tamin'izay. Saingy tsy nisy lasa vadiny. Izy koa moa iny degadegany iny. Ary toetra an'io mihitsy ny tsy nitiavany mama azy. Aleo izany ho any fa izay asalama amin'ny mama no aleo heverina. Vokatra le tosika kely nataoko tamin'iny alina iny na voatona ny lohany ary dia tafiakatra ambony be ny tensiony. Sofa teo ny ho ihany dia noentina izy dada tetỳ amin'ny hopitaly. Hoay, rehefa miray ora sahady rehefa mataran'ora miantona amin'ny rindrindria. Fa aiza ihany ary dada n'izao mbola tsy nandalo nanatitra sakafo ihany. Sofa nisy an'ireto mofo maminy atony vola ho amin'ny mamy reto.
bihinako kely reto fa refina zany ka. Fa ny zavatra tsy karotra aloha sao dia ngiarainy sy misotro toaka ntsony. Za indray aza ny saika ny vary lavo. Fahitateraka aza ka. Tsy sotro toaka izany intsony mihitsy a ninona adi-tsaina misy eo amin'ny fiainako. Saika namono ny reniko a, nefa dia reniko tsy voky. Iny kosa ny dada va tonga. Setra, ianao io moa izany tsy miasa tsony. Toa efa iray volana izay ny tazako mipetrapetraka fotsiny, ary ny tena mahagaga dia ny hofa-trano voalohanao ihany. Ny sakafo koa nefa toa misy foana isan'andro. Neny mamako be menomenona. Inona ny rarahinao izay omby maty ihany fa ny hena no hohaniny e. Tsy zaranareo aza ve tsy orininina eto? Setra, zanako anie ianao e. Mila fantatro mazava izay fidiram-bolanao. Fa lasa manao inona moa izany ianao io? Satria tsy miasa toy ny teo aloha intsony nefa manam-bola. Tsisy an'izany ary mama. Aleo tsoriko aminao ny tena marina e. I vola no nanome vola hatramin'izay nialako ny asa izay. I vola? Eno iaho mantsy anao. Ay ve izany ny tena marina e. Efa hatramin'ireny zanarary teny amin'ny hopitaly ireny izany no namatsy volantsika izy. Dia mandra-pahoviana hono sika no velomin'ny vola amin'ny vola malotony. Miverena miasa ihany ianao fa aza manantena velomina nabavy izany setra. Ny tsy fitiavan'ny mama vola no betsaka e. Raha ny mahakasika ny asako indray ny tiany mama ho fantatra dia efa nametra-pialana. Saingy mbola miantso aho foana hatramin'izao ilay zanaky ny patron-ako. Dia ahoana mba resany ry setra? Mbola tia ahony izy e. Ary maniry ny iverenako hiresaka amin'ilay rainy ihany aloha mba hivadianay. Dia ahoana ny hevitry setrany amin'izany? Tena tia anao anie izany tovovavy izany raha izany e. Very-hevitra ary mama. Za koa tena tia azy. Saingy ny totombitana ny fikasanay e. Ny adalan'ilay raiko ny tsy hitiavandry zareo aho. Fa tamin'ny fomba ahoana ary ny nahalalany fa zanaka rabona mamolava ianao e. Ka rehefa noadiadian'ilay rainy tsara ny momba ahy dia teo ny nahalalany any dady e. Nolazainy aza nefa efa nikara-mananasa ny fiara ny dada fony fahatanorany e. Zany a? Ka mety mifankalala izany zareo raha tafahoana? Ny hoe mpinamana no tsy fantatro. Ka nahoana moa izany raha resena lahatra ny rainao dia izy mihitsy no entina any e. So mba izy vokany tsara ny fandehananareo mianakany. Marina tokoa izany ry mama. Sady efa tsy dada mamolava intsony izy ity fa dada tonga saina. Fomba iresahako amin'izao nefa no olana. Rainao anie iny e. Inona no isalasalanao iresaka aminy? Ka tsy nahazatra hatramin'izay ry mama ny fanakalo hevitra aminy a. Matetika mantsy ady foana nefa ranony resaka ifanaovanay. Izao no teniko aminao setra. Efa niovy rabona. Mino aho fa miaino ny resaka ao izy. Fa lasa iza moa izy teo e? Ao an-tokotany ao mandehana vonjeo ao e. Aleo ary aloha zaho any vetivety ry mama. Sao mba hisy vahaolana ihany ny aminay sy filana. Azafady kely ry dada fa misy resaka tiako atao aminao a. Resaka inona ny resan'ny lamiko? Zao ry dada.
Mifona aminao aloha amin'izay zavatra rehetra tsy nentina ataoko taminao. Indrindra fa reny fanoherako anao taloha reny. Mamela hafa diso aho. Aza mandoalika toy io le tsarisetra. Zany eny tena diso e. Tafahoatra loatra ny fampahoriako anareo hatr'izay. Ao mitsangana ilay roa. Sy mitana alahelo amilazany aho. Misaotra dada. Ezaka itianao amin'izay aho fa tsy hankahalanao intsony. Raiko foana ianao na mamolava aza. Taloha le tsy dadany lany mamolava. Efa tonga sainy izao raboana. Dia inona aloha ny ankoatr'izay? Misy olana ka? Tena misy olana tokoa ry dada. Firy-hevitra mandinika ny amiko sy ilay tovovavy miaraka amiko any. Fa inona marina moa izany no tena olana e? Fa mbola tsy azoko mihitsy mantsy ny antony tsy naharaikitra ny fanambadianareo. Ka leo hoe fantatry ny ray ny felana fa zanaka raboana mamolava aho. Dada mantsy olo malaza tamin'ny fisotro tokatra izay. Fa nga hono ny eloka ny ray, ny eloka ny zanany e. Ka izay indrindra no nanantonako any dady eto eo. Tokony hiaraka ho antsika dia miara-mandresy lahatra an'ireo ray aman-dren'ny felana mba hamelan'izy ireo anay hivady. Fa olona azo ifampiresahana tsara ve nefa ry zareo? Ie, izy aza ny hoe laza ho mahafantatra tsara ny dady e. Efa mpanasa ny fiara noho ny dada taloha. Zany very setra? Fa izy aloha ny anaran'izany rangahy zany? Natura Radio. Bana ny fahalalan'ny maro azy. Izy ny tompon'ilay orinasa Esau. Ka fa fantatro tsara izany olona izany ry setra. Fony vao nivady izay dia niditra ny asa tao amin'ny orangam-panefoefo io aho. Roa taona teo eo aho ny asa tao aminy. Dia lasa mpanasa fiara tao amin'ny zareo ve izany dada? Ie, marina tokoa izany. Saingy misy zavatra mahalasa ny saiko eo ny ao ambadika izao resaka izao ry setra. Inona ry dada? Ka mbola tsaroako tsara fa fampisakaiza tamin'ny raleny ny ora bezavany io nandritra ny fotoana ny asanay tao. Ry dada! Ny reniko ve dia nahavita nanosiosy ny tokantrano kosy e? Antanio anie izy e. Tsoriko mazava tsara milary setra fa efa tratrako matetika izy ireo saingy nodiko tsika. Ny an'ny heriko dia ny vary lavo tamin'ny sotoka mba aminao ny eritreritra. Diso be dada ny amin'izany e. Nahoana raha nijorona nohatra n'izany fanitsakitsahana izany raha azonao antoka fa nampirafy mama? Eny e. Efa diso ohatrany ampiandohana. Natahotra ny very asa mantsika tsy sananohatra. Fa ny tena atsoina lehibe nataoko dia Ahoana? nanekako ray ny lahy. Satria tsy sanako ane lahy io ry setra. Maninona tsara hoe ry dada? Zany e. Tsy zanako elahy fa zanako rabezavana. Vatany vao bevoka mantsy ren'ny lahy dia nilavany tamiko izy fa hoe mamolava hony aho. Ary ny roahany ala tao aminy izay avy eo. Aleo mihitsy mama no anontaniako ry dada. Tena maizina amiko izao resaka izao. Ary izay vao mazava amiko ny tsy anekeny rabezavana ny ivadian'izy roa raha izany. Satria mpianadary eo ankizy ireo. Dia tsy haiko hoe ahoana ny fanazavany mama izany resaka dada tamiko izany? Ary nahoana mama no miondrikondrika fotsiny toy io e? Valy io ah! Zanak'iza marina. Fonanaka mianatra anao ah. Tsy napoziko fantatrao ny tantara tena marina ty aoriana. Tena vehivavy tsy vaniny ianao ry mama. Ratsy fitondran-tena. Dia sahanao ve ny nanososy any dada?
azo mifakapana tamin'ny fitiavam-bola diso tafahoatra ary setra, sainga ankehitriny voatsapako ny atalako fahiny. Dia iza marina ny raiko izany ary mama. Raha bezavana ny rainao anaka, ary mino marina fa anabavinao izany felan'izany ka tsy ho azonao fadiana. Saika loza tokoa izany. Noho ny adalanareo zao dia saika ny famototra ny mpianada. Mifona setra, tena mifona e. Tsy tokony izany hifonanao ry mama. Hitada niara-ny fitapitaka ao hatr'izay. Ianao mihitsy ny nahatonga azy ny vary lavo toy ireny ka izany. Eny anaka, marina tokoa ny teninao. Ary aza manahy ianao fa hifona aminy aho. Aza mandany andro Ralenina. Tsy manana alahelo amin'izay raha tsy vitanao tany aho. Fa ny amin'ny volany mba tiako amarinina. Zanako iny sa tsy zanako? Tsy zanakao iny Raboana, mbola ira-bezavana ihany koa ny rainy. Ay, Tetika niraisanay reny sika niala tao aminy reny. Saingy mbola nitoy ihany anefa ny fiarahanay tao aorianany reny. Herintaona taty aorian'ny alantsika tao dia tsy hitako tsony izy. Ary tena tsy hitako tsony mihitsy mandrakity ny androany. azoko tsara zany dia momba Ralenina. Anika naleonao nitady taranaka tany kafa. Tena manimba saina izao zava-miseho izao ry dada sy mama. Aleo aloha andeha ka. Setra miferena aloha e. Asa mananao foana any anaka. Zao ny vokatry ny adalanao Ralenina. Saingy hoaiza tsony koa moa sika amin'izao andro pahateratsika izao e. Ary vadiko foana ianao. Misaotra Raboana malalako aho. Dia izay ry volany ny antsokanao an-telefonina teo. Tena mila lasa adala no mandinika azy. Tsy mahampino ilay tsy izany ry setra. Soroko amin'ny lafa mampalahelo aneny nanaovany Rabofy azy iny hatr'izay e. Marina tokoa izany ry volany. Kay nisy antony manokana ny nampivavolavo azy. Izaho nefa dia nakahala azy fatratra ery, ary tena nanome tsiny azy foana. Za indray aloha tena ndraikim-po taminy e. Raiko miteraka foana ny feverako an'iny na misy ary izany rabezavana mpanefoefo izany. Fa ny amin'ny oranga io koa no mila dingihana akaiko ry vola. Aiza ve dia hitada Raboana niaritra ny mafy sy mangidy tamintsika. Izy anefa ny milamin-tsaina, tsy mahatsiaro ny fisitsika akory. Sera mihitsy ilay izy izany a. Ndaoko bona any amboviny any izy dia hita hoe izay fikany e. Sa hoe aho Tena mety izany ry vavy a. Andaontsika ho any izao dia izao. Dia tsy faravohatra no misy ny tranony. raikitra izany e. Nefa mirotolakandro izao ry vola e. So izy tsy ho tratratsika ao an-tranony. Sady izay izao mila sponsa amin'io maraza fakaray volana io a. Amin'izay vao maika mirefi-drefitra tsara. Ny andra ilay orinasa ny kendreko ho azo ry vola. Za raha teo tsy afaka nambady amin'ny fialana zana satria mpianada izay. Koraza ilay setra. Mbola any ny anjaran'la. Ary ndao andefa zavarina makafiana kanton'ny zaridainana tamin'ny marenina eo e. Sofa tonga ihany ianao anaka. Izay ato efa miasa saina be ihany. Fa taiza ianao ry setra no efa ho maizina vao tafaverina. Nandeha nitady ny tena raiko ary mama. Ary nitaritiko niaraka tamiko tany koa volana baviko. Dia ahoana hoy rabezavana? Asaika mbola nandany tsy mananjanaka anay ihany izy ry mama. Fa rehefa nirahoana ny vola izy dia nibaradaka nanaiky hanao fifampirarahana aminay ihany. Dia inona ny fifanarahana nataonareo taminy? Ka ny amin'izay tokony mba ho anjara fanananay no takianay taminy e. Indrindra fa tsy namelomany anay hatramin'izay
raha kizy sao dia mba tafahoatra amin'ny mety izany nataonareo izany. Ianao ry mama ny kely saina. Nahoana ianao no nanaiky ny viravirainy iny rangapany efoefo be iny? Nefa ianao tsy mba nandray ny tombontsoa avy amin'ny akory fa dia nizaka namely irerana mianadahatra izay. Eny, marina be ny teninao. Maeva-tsaina tokoa. Tsy mba nahazo harena tamin'ny akory mba hamelomako anareo Ka izany ny alehany rehefa tsy manaja vady e. Kanaka. Viravirain'ny lehilahy etsy roa fotsiny. Setra mifona aminao aza dia manome tsiny be fahatany toy izany ianao. Fa moa nisy kory anareo raha ohatra ka tsy nanitatra nampirafina nitsakitsaka ny tokantranoko Mba misy zavatra angatahako aminao ty ry mama. Mila miaraka aminay damakany amin'ny Ngara-Bezavany ianao raha ampitso. Fa nao inona any anefa sike? So anakorotana ny tokantrano ny fandehanako any? Tsy misy an'izany ry mama. Efa maty vady efa 10 taona ny Ngara-Bezavana. Ary mananjanaka telo mianadahy izy. Izay efa lasa ny andafy ny roalahy. Fa ifelana vavy-toka ny sisa no miara-monina amin'ny eto Madagasikara. Ay ve? Dia anao inona any izany sika telo mianaka raha pitso io? Tapa-kevitra ho n'izy ry mama fa anjanaka anay ara-panjakana. Ary misy fananana tolony ho anao koa raha tonga any ianao. Zany ve? Tena vaovao tsara anie izany e? Aza manana rehefa hiaraka aminareo dahoany raha izany. Milamina ny amin'izay fa aiza aloha dady e. Ao anefitra ao izy. Mandehana makany raha hiresaka aminy ianao. Ie, mila miresaka aminy tokoa. Na fiara Ngara-Bezavana ho tonga any aminy koa mantsy dady io raha ampitso. Toa hoe hifona angambo raha Bezavana. Tsara kosa izany. Dia izay ry tantany Zavanisy ka asy mba hevitra ao manoloana an'izany. Vaovao tsara be izany leroa. Makasitraka ny fahasahinana asehonareo ary faly fa mety ho tafavoaka amin'izao fiainana izao avokoa ny tsirairay avy. Dia hiaraka aminay izany dada raha ampitso. Natura Radio. Io mantsy vola dia lasitsika. Eny leroa. Fa ny tiako fantatra izao dia ny hoe ahoana ho ifelana zanany vavy rehefa nahitanareo Mbola tsy tafahoana taminay izy. Fa io raha ampitso no ilazany Ngara-Bezavana amin'ny fisianay Enganie ka mba hanana saina tono izany tovovavy izany rehetra. Sarotra ihany mantsy ny mandinika an'izao zava-misy izao. Enganie. Izay aloha tsy mbola nisy ninona fa vao nifankatia vao aingana. Soa ihany izany leroa. Enganie mba hahafaly azy ny handray anareo ho raita-po aminy. Izay tokoa ny fanariako ry dada. Na dia ho mafimafy aza am-boalohany. Manahoana Rabofy Vola! Amandry soa e. Ohatray, ary ino ty mampiazoazo andry? Ary mba sambasamba indray Rabofy izany mba falifaly amiko fa andrinona androany Andry fifamelana heloka kiry vola. Aiza Nde ifamely sika mianaka. Fa melohan'izany aloha dia mifona ary vola. Diso teo anoloandry ahatra izay. Oka mo Rabofy inona ary ty ataonareo ty nareo rendray ve ny fonandohalika aminay zanaka mitsangana teo Ka mamela ny adisoko ary ve alondry mba hitsanganako eto. Eny ry mama, mamelanao amin'ny foko manontolo. Za koa mifona aminao tamin'ireny fihetsika nasehoko taminao ireny izany
Navengafinganao ary efa saika nohatra anao ihany koa aza. Mifona mama. Mamela ny atsondry ary vola. Adalàna foana ny tsy mifandraisantsika hatr'izay. Ny hafa aza zao hiavanantsika. Hita ho ary mama. Sika izao no tena tokony hifampiresaka satria mpianaka. Marina be aky izany sambatra manana anareo zanaka ankehitriny. Izay koa toraka izany ary mama. Sambatra izay zanako fa manana reny tonga saina. Resa aloha izy mianaka e. Mbola matory any an'efitrano reny e. Zany tsy maintsy ny fomaraina. Ka manao ahoana ny tokantrano masonareo ao aloha e. Ary mama, milamina tsara. Efa manomakomananao soratra somary azo tsy ho ela izay ka. Eo asaina daholo ny fianakaviana rehetra. Tonga avasoretsy ny andro malaza. Saingy mialohan'izany vola. Asay voaterin'le vinanto lahy iny aty ny solom-botondronay iray aman-dreniny teraka. Aza maika mama fa efa milamina ny amin'izany ho avy aty tsy ho ela ary zareo. Fa ny amin'le rainay vaovao any iny izao no mampiasa ny saikoko. Ny amin'ny rabe-zavana ve? Ie. Kairy mampitompo mpanitsaka isabady enjana ihany Esa vera nga dia taona maro aty aoriana vao koa hoe razoky afaka ny rabainay. Aza dia faly manome tsiny ry vola fa tsy olona ngendry raha tsy nampirafesiko tamin'ny lehilahy hafa Rabony. Izy koa aloha dia izay satria dada Rabona tsy afaka amin'ny taranaka dia tany amin'ny arabe-zavany Rabo fo ny nangalam-pirana. Fiainana tahoaka izany saingy efa tsy antsony sika e. Efa lasa ny taloha. Iny efa olom-baovao ankehitriny. Efa trotraka ve? Sady efa trotraka. Sy izany ihany izany resaka izany sao hiady eto indray sika ry vola Oe, marina tokoa izany. Mandehana aloha tero amin'izay setra fa efa mifito sasany maraina izao e. Ho taraiky eto nefa tokony ho tonga maraina antsika. Ao ary alondry vetivety e. Dia mba sasao kely aloha ivili io fa andoatra sakafo avy eo. Fa inona indray ary tia malasa saina angarabony eto tokotany eto. Tsy zany ho aralenina fa lasa ihany ny saiko inona loatra re ny antony tonga ny ngara-bezavana nanome an'ity trano vilaty io ahy. Ohatra fa angamo adininao le resaka nolazainy 3 volana lasa iny hoe omeko trano vila tsara tarehy ianao Rabony onitry ny nanadalako ny vadinao fahiny. Eny e, tsy adinoko ny resaka iny ka fa tsy mampino le izy raha lenina. Aiza ve ka zao trano tsara be zao nomeny amaly eo tena. Fa na izany aza Rabona, tandremy tsara, tandremy so amidy Marina fa misoratra mazava aminao ny trano, saingy aleo mba hipetrahana. Tsy amidiko izany ty raha lenina. Raha maty kosa nefa dia hivola no andovo azy. Iny mantsy nefa nantenaiko fazanako. Ataony vola inona tsony Rabona trano Efa nahazo anjara fananam-be tamin'ny rabe-zavana izy. Tsy izany ihany fa vao vita mariazy tamin'olona manan-katao koa izy andanin'izay. Eny e. Dia iza indray izany no ampandovako an'ity trano be ity raha maty Setra koa zao efa nahazo orinasa lehibe eto an-drenivohitra. Sa ve omeko ny fianakaviako e? Indray Rabona, fa zafadinao nandritra ny taona maro ve izany tsy afaka ny mba handovanao? Kay moa izany ianao ty raha lenina manantena fa ho faty alohanao io. Tena apoizo. Ka matetika anie Rabona ny lehilahy foana ny maty alohan'ny ramatoa vadiny. Tsy voatery raha lenina fa ony tokoa. Inona tokoa no nomendra Natura Radio. Tsy niteniteny taminay mihitsy ianao Tsy nisy Rabona. Nareo no nahazo fa zany ke. Asa mandaingara lenina. Fa nga tsy hitako le valopin'ny fanoloranareo tamin'iny. Taratasy tsy misy antony akory iny Rabona.
Ny taratasy sy ny tory fitiavana aminao ve dia lazainao fa taratasy tsy misy dikany? Iny? Fa taizako ny nahazoanao iny falopa iny? Nataonao tsara pirina tao am-bata tao ty e! Taratasy sy milaza fa mbola tianao rabezavana. Ary mampanantena fiadanana ho anao izy raha manaiky miverina miaraka aminy ianao. Eny e, marina be ny voalazanao Raboana. Saingy tiako ianao dia tsy nanaiko ny rebirebeny iny lahantitra iny intsony aho. Tena tonga saina Ralenina. Aleo sika misaraka. Tsy matoky anao tsony aho. Matoty taratasy ty ny tehirizinao mambolana tao am-bata tao dia ao raha. Tena misy antony lehibe ao. Raboana, aza korontanina moa ny efa milama. Ralenina, ampy izay toa namarina mitahanao azay. Moa everinao fa bado ka tsy ahalala ny fikafikanao. Dia sola ve Raboana niaraka ihany dia rastavo ifanary a. Tsy manitaka anao zany a. Lasy ianao Ralenina miala ny tranoko a. Tsy mila vehivavy mpiatsara velatsia. Aoron'ny atanao dia lasa ianao. Raboana malalako a. Fa inona loatra ary ty mahazo anao ty? Mandana rangamy famerina amin'ny rabezavana any a. Efa ty trano vila tsara tarety koa ny takalon'ireny fanosiosianao areny. Indray? Ho hitanao tsara fa amidiko ty trano ty. Ary isy sokotoaka mandra-pahafatika ny vidiny. Eny ary Raboana, amin'io fa anao io. Ie! Ary raha mitady ahy ianao dia any amin'ny setra aloha no hipetraka. Tsy raharahako izay toeranao any Ralenina. Lasa ianao mandeha any fa maika piditra sipakely aho. Dia izay anaka ny zava-niseho tany aminay tany a. Ndrasan'ny Raboana ny ala ny tranony a dia sonakaty izao aloha. Zavy dia mbola saro-piaro amiko foana izy na efa ho antitra aza. Ka tiany ianao ry mama. Ary efa namitaka azy dia tsy natokisao intsony. Ary fangamo tsy nanome seka anao ingy ara-bezavana tamin'iny fotoana iny. Taratasy milaza ny mbola fitiavany ihany nataony tao anatin'iny falopa iny. Zaza ny anaka diso fanantenany e. Nanantena ny hazo vola be akanjo zavatra hafa ny tao. Dia tena tsy nanome zavatra anao tokoa ve ilay rangahy be iny ry mama? Toa tsy meny kosa ka. Tena tsy nanome izy ry setra na ny ariary aza. Afinareo zanany mba samy nomeny. Fa ny fampanantenana sy toko no nisoratany tao anaty taratasy. Tsy azoko. Fa toko sy fampanantenana ahoana koa izany ry mama? Ka milaza rabezavana ao anatin'io taratasy io fa hanome asa ilaiko rehetra raha miverina miaraka aminy aho. Ary nanome toky izy fa hisoratra amiko mba ahafahany mifampizara fananana amiko. Izany ve ry mama? Dia ahoana ny fanapahan-kevitra ny amin'izany? Nahalasa ny saiko kely ihany ilay izy. Saingy efa mifandriany tamin'io vola makarenan'io aho fahiny. Tsy andaniny izany anefa tiako loatra Raboana ka tsy ho ampirafesiko intsony. Tsara be izany fanapahan-kevitra izany ry mama. Aza manaiky ho lavo izany indray. Tiavoa ny dada Raboana fa izy nefa niaritra ny mafy tamintsika. Ka ny tena olana ngery setra dia tia izy ny vadika gisa mainty ty e. Ndroasy ny ala ny tranony aho. Zao hoe ato amiko aloha mama no mipetraka. Sady zasy ny mpiandro ny orinasa rery no eto. Ato raha teo fa misy efitrano fandraisana vahiny. Misaotra anaka. Toy ny nofinofo hoe hanao mahaleo teny izao orinasa izao. Nga mama rery fa nazako azy. Manongo ny tenako foana hoe somba nofo fotsiny ihany izao. Fa ny olana tokoa izao ry mama dia ny amin'ny filana. Fa ahoana anaka? Manino ny felana? Mbola lazay fampisandoka ihany tsika hatramin'izao. Ary ny tena loza dia mitory antsika ny amin'ny manam-pahefana izy. Marina hoe? Dia ahoana hoe ngy ara-bezavana amin'izany? Isaoran'Andriamanitra ary mama fa mijoro miaro antsika izy.
Fantany mantsy fa rozana ny roalany an-dafy no mampirisika amin'ny fiailana hitory antsika mianakavy. Karaha izany no marina anaka dia tsy maintsy hifamerina amin-drabezavana ihany ary soratra ara-panjakana izay mba hananako fahefana tanteraka ny amin'izay fananany manontolo. Hevitra mety tokoa izany ro mama. Saingy ahoana indray ny amin'ny dadarabona? Tsy hiverina hivary lava eo indray iny. Izay efa rany ihany tsy ahoako ry setra. Efa nilazany tsy ho tia ahy intsony rabona. Dinidiny io tsara ihany aloha ry mama. Eo vetivety aloha ianao fa ny fiaran'ny ara-bezavana iny miditra iny. Marina. Fa anao inona ty amin'ity andro efa hariva rabezavana? Sa ve mahakasika an'ilay zanany vavy mitory anay no natongavany? Tonga rangady ho araroto hitsikitsikiana sy ampiresahany io mba hitondrany any an-tranony avy hatrany. Zara sy izy tonga ty. Tena miaiky ny amolany ny reniko iny mihitsy ka. Aiza ve rangady? Vetivety teo izy dia lasa niaraka tamin'ny rabezavana any. Ny zavatra tsy fantany anefa dia efa nisotony fiailana ny taratasy fitorinana iny anakavy. Ary ny aingo maray ny ho lasa namonjy ny zokony roalahy izy. Soa fa nanampandeferana ihany fiailana. Na zaho zao aza ny teo amin'ny toerany tena tsy nanaiko mora foana anso fisarany ara-bezavana ny arembe anso koa. Ny antony dia mazava loatra. Zanaka ny elakelan-trano izay ka tsy tokony handova. Saingy nahazo ny anjarana ihany nefa izahay no le tandroka nataony vola. Aleo hohaniny amin'ny fefa milaminy. I mama ny verina niditra lalina amin'ny ara-bezavana ity izao no olana. Saingy tsy dia olana ihany anefa raha tanteraka. Satria lasa i dada ihany ny vadiny mama. Dada. Atao tsapako ihany fa misy fitiavana ao am-pon'ny ara-bezavana. No lazay mantsy fa efa ela izy ny nametraka fitokisana tamiko. Ka mbola mitohy izany hatramin'izao. Izay no antony niazonany mba hitantana an'ity orinasa ity. Zaho koa moa nanao ny asako tsara foana hatr'izay. Zao aty lasa tompony tanteraka. Tena tafahoatra mety ane izao ataonao izao rahabaininy. Aiza ve dia efa lehibe indray vao hisara-bady. Amin'ny olona samy verina ny sotro toaka indray data. Izay idiranareo fiainako e. Izay mahaso ny fiainanareo everina. Zao ny revoko. Azonao zany? Rahabainina, tafita indray ve ianao vao rendrika e? Inona moa no tokony ahoranao eto? Zanaka sy vada mahory ary vola. Tsy mba manataranaka. Momba. Efa mananjanaka any Amenada ianao rahabainina. Aza simbaina amin'izany ny sainao. Resy ary vola. Resa fiainana. Tsy dia hisotro toka. Saingy mila mamono eritreritra isanandro. Tsy vahaolana ny fisotroana lava toy izao rahabainina. Na rena izao atsoatso lasa dadabe amin'izay e. Zany very. Tonga vaso zany ny vahiny kely.
Dia oka amin'izay aloha ty toka bonao lafy ty ka. Esorana amin'izay io. Tokako avela tsirako tokako bairao. Eny ary. Nefa tandre maro sao mampitapona eo a. Ato amin'ity trano villa ty tsy mba misy mpiandry tanàna koa mba hijerijery enao. Ny alika namako atory vola reo mpiandry tanàna ary raha sanatria ka maty ary vola tenao nomeko an'izao rehetrao. Misaotra rahapenina. Saingy tsy mahasambatra azy ne. Enao mijoro tsara amin'ny fiainana ny ilaiko. Okizay anakary aza mitomany ohatran'io ianao fa tsara ho an'ireny mitondra voaka ny ranomaso lava. Ka mahotsa voaka ny rahapenina mandinika izao fampitehan'ny fiainana izao e. Asa ve dia efa nahazo harembe indray vao tsy ahitantana. Raha mba pio ariary vola torohevitra. Izao ny tokony ataonao rahapenina. Ampanifay olona mpanamboly ty vovy ty e. Manetry tena kely aloha izany ianao ka mety iza hipetraka amin'io tranon'ny gardien io. Hitanao fa nambola be ianao avy eo. Asa afaka nambady tanoranora bofy. Misaotra anaka. Tena matsilo saina ianao. Natura Radio. Izay hevitra izay ny mety. Fa le hoe hiverina nambady aloha ohatra no sarotra. Iza ny vehivavy ahazaka ny adalako? Raha leniny efa lasan-drabezavana. Aza mbola manazo toka ianao rahapenina. Misy vehivavy ankoatran-dralenina any. Soary izay ny anarany. Vehivavy 5 taona. Efa nanambady fa tsy niteraka dia naren'ilay vatiny e. Tena mifanentana nareo mitsamina. Marina hoe vola kely. Fa aiza ny tovovavy izany no mipetraka? Eny akaikina eny izy mipetraka. Aleo efa hoentiko aty izy raha pitsy raha vonina eo aminareo e. Saingy tsy mila misotro toka. Vonina tokoa anaka. Hoenty eo izy fa ho raisiko tsara. Izay izany fa raha pitsy indray atonga eo. Ny andro ty efa ho hariva. Mandana vonjeo ny tokantranonao e. Efa mba misavasava koa izany ny amamako. Veloma dia raha dia masamy mandala e. Mandram-piona rehetra e. Fakay ve izany volany napetitra ny tovovavy no vadiny tatarabony e? Gaga mantsy hoe tamin'ny fomba ahoana no nahazo ny vady tanora kely toy iny? Kakobony lahy, mampalahelo amin'ny mahita azy belaka isan'andro angovinao e. Dia nakako vady manjakely izy. Ary ny amin-drabovy sy rabezavana ve ny lamina ihany? Efa milamina hatry ny ela ny azo mivadika. Tao anatin'izay 2 volana nisarahany tamin'ny rabony izay dia vita soratra ara-panjakana voatsela akory izay izy. Kozy ve? Ary tena rapida kosa izy izany a. Dia ilay zanak'irabezavana nanao ahoana ny farany? Tonga ny afinda ihany ve kara? Efa tonga soamantsara felana. Ary mihevitra ny tsy hiverina aty Madagasikara intsony raha araka ny filazan-drabezavana tamiko. Tena ahoana ilany tsy mitady vady amin'izay e. Sahoana, fahita davaka ihany koa. Efa misy tovovavy hitako any e. Aiza. Saingy aleo aloha ilamina tsara fa manambady izany angery-bavy tsy vita mora e. Marina aloha izany e. Nenay aza vao tsy amperitaona amin'ny vadiana dia efa mifamomelaka sahady. Fa nahoana? Ka tiana intsony no mifompako e. Dia gany loatra. Efa zava mihitsy. Ka marina kosa ange ny azy e. Olona efa hitaiza kely tsy ho ela ianao. Izany hoe oreny amin'izay. Very tsara fa izay fomba fiteninao na fomba fiainanao ihany no tahafin'io zanako io. Azoko tsara izany lety e. Ary efa kopiko hoe tsy refendra zoko ilay fomba fikosiko. Saingy efa izany no nahazatra ako. Anakaiko tsy koara manahaka amin'ny fombako e. Efa mintsiko. Vola. Sao diso hevitra ihany ianao.
Misy amin'ireo fiteninao sy firesakao tena mandratra sofina ny haino azy. Izany ve ilay tserisetra? Tena izany tokoa ry Vola. Tsaroa fa vehivavy ianao ka tokony hanana fomba fiaina sy fiteny mendrika. Okey tsay, misy isan'any izany. Alefa hitako ny paosiko manomboka izao. Dia ny fomba fiakanjonao koa mila amboarina ry bavy. Efa ela ny te hiteny ianao satria mila hitanjaka mihitsy indraindray. Izay koa mizaka an'ilay vadiko. Sady hitenena ny afoana. Dia mba hovay fa tena tsy mety. Aiza ve dia kibo be efa ho teraka io. Mbola terena amin'ny jinina mifinjifinjy iny ihany. Fa nga io mety io. Jerena fa tsy misy boky io. Sady kibo voandray 7 volana nge io dia tena mbola hoe ngeza be makaiza. Mba hovay any amin'izay ilay koza Ako izay fa voky ka. Dia hono Isany anaran'ilay chéri an'lany. Dia firy taona izy amin'izao? Sekretera vaovao niditra ny asa 2 volana tato amin'ity orinasa ity tovovavy io. Dia Mondra no anarany. Mbola mpifovo. Ary 23 taona izy izao. Ay! Tonga dia point sur ilay tsy fananenarana fotsiny asa dia efa sarobidy Sady mino fa sy mpamanjakely izany Izy kosa aloha tsy ratsy Saika nanao endrim-bazaha izay kala. Raha ny fiasana androany dia hitanao tato amin'ny orinasa izy. Saingy mbola pionkona ireo aoriana kely ao Engane mba ho lasa zobaviko izy. Dia mba atao mariazy tahaka anay koa nareo. Ao fa lamy mamiadana eo ny amin'iny Fa za koa aloha andeha amin'izay ka. Mbola andeha ho any amin'ny rafosa koa io. Ny andro koa alahady dia manararaotra mitsirika azy ireo Eny ary, omendalana ianao izany fa sao arivo eo. Misaotra tamin'ny sakafo fa tena natsiro Izay fa lasa. Tongava nofo Matsandry mandram-peona. Ato avera matora lenina Tsy maninona ka ny tompo-toerana koa mbola lasa niresaka mpivady vao. Ka ahoana Raboana, manahoana ny tokantrano vao ao? Milamina aminao arabaina aloha sika fa nahazo fahasoavana roa sosona ko. Zafikely avy amin'ny volany voalohany dia ny faharoa izao setra vita mariazy zao. Izany mihitsy. Ary nahoana tsy noentiny madama mba nanotry ny zao mariazy izao Efa nandresy lahatra azy ihany fa nilaza ho tsy nazoto izy Ary nenareo sy rabe-zavana milamina izy ao. Hatreto aloha tsy misy ny olana milamina tsara ny fiainanay. Ny ankizy moa efa samy lehibe. Tsara kosa izany ka. Ny faniriako mantsy dia mba ho sambatra ianao Eny misaotra ny amin'izany Raboana. Za koa maniry mba hiada-pinaritra ianao sy izany tovovavy izany. Eny fa na dia mbola tsy hitako maso aza ny endriny. Misaotra raha lenina. Ao fa mbola hisy fotoana tsy maintsy mbola eo anareo Zay fa faly nahitanao Tsy azoko, fa andeha sahady iny efa manatona iny ny tompo-toeranako. Sady tsy te hiresaka amin'inona nga intsony ara lenina. Misy seza hafa azo nipetrahana nge io Tsy mety izany fisainanao izany Raboana. Ny amintsika nefa tsy misy ninninona tsony Mbola tsy lefy ny fitiavako anao ry malalako Saingy nampandeferiko fotsiny izy. Zay fa tsy tsaroako izay teniko izay Fika izany ny tena mariny. Tsy napoziko mbola manam-pitiavana toy izany Raboana. Ny lasa tsy azo iverenana izany intsony Efa rabe-zavana izao ny vadiko ara-panjakana, ka izy irery ihany no mendrika ho vadiko.
Sady efa tia manatony tiana izy. Tena nanenenako foana rangano nijanona tamin'ity balilalanona nitya. Tsarafina mijery andralenina entin-dra-piasafana mandihy blozy isaky ny mihetsika eto. Sady izay koa kiala miondakonda ny tratrany ery. Izany tokoa le hoe teo atratra tsy manitra ka lasa vao mamerivero. Mihitsy ny adaly nataoko fity varavarany ralenina. Tiana ihany fa natositosika. Izao ny tatazan-dra-piasafana mora foana izy. Sady izay vita soratra ara-panjakana mihitsy ry zareo. Very ralenina malalako nanary jokera nanary anao. Zaho aty tsy afaka mamono intsony. Ndeha ody aranga tsy tafajanony eleto izany aho. Aleoko mamonjy any Soary. Iny ihany izay matory ireo ampandriana amiko. Zaho tia mampijaly tena tia fotsiny. Tapaka ny hevitra rangaha fangatadalana amin'izy mivady kely aloha hamonjy fidiana. Sady tsy akaiky tsy ny setra. Aleo atomiko ainganeny izy fa izy ireo izao mijoro. Izay le tsetra. Mirary sy mitokantranonareo roa. Tsy maintsy hamonjy fidiana amin'izay aho. Ry, fa ho aiza sady ary dady. Raha pitso maraina angentsika vao tokony misaraka eto Sady andro efa misivy alina koa ve izao vao ody eny Ambato be. Tena miala tsiny le tsy setra. Satroka tokoa hijanona hibalina paran'ny andro eto. Saingy manao ohatrany tsy dia metimety aho io. Ry azabeny ihany amiko ilahy fa handeha taksi aho. Izany ve? Ndao ary fa omendalana dady misaotra indrindra tamin'ny fandotronana. Aleo aloha atsoko dia mondra fa rivariany resaka amin'ny voly ry izy. Aza elingelenina izy. Zay fa mandram-piona. Veloma ary fa inona koa ary nahazo amin'ny tatarabony ity koa. Rano fihetsiny dinihana dia mbola tia mamy izy. Todinia sy arahany maso izany foana mamasarabezavana. Angamba nanenina sahady tamin'ny androany amin'ny mama tamin'ireny fotoan'ireny. Aleo anatona ny vadiko fa ny azy ve moa tsy efa vita. Ny anay izao vao manomboka. Raha pitso maraina sao izay no ho any mahajanga mba hanao vola tantely ary aritra tapa-bolana vao miverina. Sendran'izay vehivavy makorelina koa ka iaho fa tsy nahalalako. Tratrako ndray fandrena tamin'ilay Jony mpiandro tanàna vaovao iny ve rangaso ary alina. Tsy napoizina izy ireo ny fatongavako tampoka alimbe teto amin'ity tanàna ity. Zaho koa nisaoty tambony nidirako tato satria ohatra ny efa nanindry mandry azy ho zava-mitranga izao. Tsy nasiko indra fotsiny finialina ihany dia nindroako ny alan'ny tanànako ry le tsy vanina ka. Leo ireny ho any amin'izay hahafaty azy ihany. Rahafaty izany kosa tsy mila tsony aho. Ampy izay fa leo vehivavy mpamitaka tofoka tanteraka. Aiza ve dia tsy mba misy ray azo itokisana mihitsy fa izay vadiny ity manitsakitsaka daoly. Terakeva marina. Nitoka ihany izany ny vady manajary efa tena taoko ny fandiniana. Tsy maintsy hoe hivary lavo an'indray mantsy no izao olona an'izao. Dia hanimba tena indray ve izany? Ny fiainako ity voasaika nety. Dia
Diso ihany tsy nanaraka ny tenin'ny vola ka tokony hoe nampanofaky olona mpanambola ihany ty vilaty araka ny teneniny. Dia mila manetry tena mipetraka amin'io tranon'ny gardien io aho. Ary raha mety aza dia za ihany no karamain'izy ireo hiambina ny tanànako. Izay tokoa ranga no ataoko a. Anio maraina ihany dia anao peta-drindrina momba ity trano vila ovy ity aho. Eza koa no anankiresin'ny fiainana lava eto e. Taloha raboana ny mamilava fa ankehitriny kosa efa nanorina ny rava. Izay anaka ny vaovao a. Marary mafy eny amin'ny hopitaly raha voangy eny Anosy raha bezavana rainao. Andriamanitro, fa inona ary mama no nahazo azy a? Tension niakatra tapoka no nahazo azy anaka, araka ny filazan'ny dokotera. Dia efa nanahoana nefa? Ary iza miandry azy any amin'ny hopitaly? Mamy ty lasa ty aminay? I vola sy ny vady aman-jana no efa natsoaka telefonina meloa. Dia izy ireo izao no any. Fa ny antony diako io ry setra dia ny amin'izay fomba hampandrenesan'ireo zanany any an-dafy a. Raha ny amin'izay indray tsy misy olana ka amin'ny alalan'ny Facebook no ilazana azy. Dia anjaranao izany anaka mampandre azy ireo haingana. So mantsy sanatria misy ny fahafatesan'io rangahy be io dia so izany heverin'izy ireo fa namono azy. Aza be eritreritra toy izany mamy. Aleo fa zao ihany dia andefa hafatra sy antso vatana amin'ny fielana. Misy larana finday azoko iantsoana ny fielana ihany koa mantsy ato. Ay kosa, ary aizy dia mondra vadinao. Mandamindamina trano ambony ao izy. Tsy horeraka be amin'izany ve ny vinantovaviko, vehivavy mitondra vokany iny setra. Kibo voatelo volana koa very mama dia tsy hanao raharaha. Ka na izany azy mila piasa trano roa eo nareo farafaha kely ny vao mahakarakara n'ity trano be mezineziny ity. Efa misy ho avy eo ka. Ireo mpikarakara sakafo teny amin'ny orinasa ihany no hiditra hiasa eto amin'ity trano vaovao ity. Tsara kosa izany. Aleo aloha hiakatra hijery azy any ambony ary avy eo miverina eo dia miaraka eny amin'ny hopitaly sika. Mandeha any mama fa za hiantso amin'ny fielana vetivety. Nahoana ary mbola tsy nisy tonga ihany ny zanak'Rabezavana any an-dafy? Nefa efa tapa-bolana mahery izay io rangahy io narary tetỳ amin'ny hopitaly. Ka raha ny filazan'ny zareo angery vola dia hoe efa nafonoantsika hatramin'ny fatiny. Za mino marina fa na maty azy Rabezavana tsy misy tonga mandevina azy aty izany ireny. Izany a! Rehefa izany tokoa moa ve no mitranga tsy ho alevintsika sy ny fianakaviana any amin'ny fasan-drazana izy e? Fa ny rariana aloha ry vola dia mba ho salama izy a. Ary aizy valy teo? Lasa nitondra ampiresy kely any ivelan'ny hopitaly any. Fa kay ve fa mahasaraka sahady ny zaza voandra herintaona iny e? Izay fotoana kely koa ve moa an'inona e? Tsy efa hiverina ve sy ary zareo? Fa zao setra. Mba torinao indray aloha miandry aty an'io alina. Mbola andeha hamonjy asa mantsy ny vadiko avy eo? Tsy maninona izany e. Andimby azy sy mama mihitsy ny nahatongavanay mivady aty io. Miara-mijanona aty izay an'io alina. Misaotra. Izay mianaka koa avy eo mbola andalo eny amin'ny dada Raboana. Efa ho telo volana izay ntsoniona. Za koa raha tamin'ny mariazina inona hita azy farany. Asa izy sy ny tokantrano ny rambananao ahoana. Fa kay mbola tsy fantatrareo tokoa. Efa nisaraka angery zareo e. Asa ratsarao ny setra izy ilay hoe nangataka ny ody fa tsy nijanona amin'ny balina tamin'ilay alin'ny mariazinareo iny. Tsaroako tsara ka. Fa nisy inona ny tranga tamin'iny?
Fa angatsy loza e. Fa ahoana? Asa izay nahazo azy io ny fanondrasany alany trano ny vadiny. Nefa dia tsy nisy ninona antony akory io soary ny tantara tamiko. Zahay ary le fa nahiako vola. Mbola tia mamy dada Raboana. Ary mety ho nanenina ihany izy nisaraka tamin'ny rahalenina renitsika. Izany ve tsy apody amin'ny mamy izy raha sanatria ka maty eo angara-bezavana? Aza miteniteny foana ary vola. Hitako. Na andaniana ny fananantsika aza tsy maintsy atao izay hitsaboana ny olona io. Kozy mihitsy izany e. Io indray vola sy ny fiteny degany a. Tsy mba manany ihany letsy a. Efa afaka tamin'izany fomba firesaka izany a. Na ny vadiko aza ny eritreritra tsapako faly sy sambatra ery rehefa niova homontina hatramin'ny fitafiko e. Ka na izay fianakaviana azy ary vola dia tena faly sambatra ny amin'izany a. Toy izy fa tsara e. Reto ny prinsesy sy ny dada ny fahatonga. Marina tokoa izany. Rehefa tonga ihany ry zareo dia ho any amin'ny mama sy diamondra miandry angara-bezavana ho an'hevitra ao aloha. Andraso aloha dia miaraka antsika rehetra e. Izay koa mantsy anao veloma azy ireo. Mba tsy nampoziko indray izany. Soary ve dia navita nanitsakitsaka ny dada? Tena izany notantaraiko anao teo izany ry vola ny zavaniseho teto aho. Diso be ny zavatra nolazainy nikala vavy ny tany aminao. Izany a. Miala tsiny ry dada fa saika napidiko izanao akay a. No heveriko vehivavy mba mahay mitondra tena ihany soary iny. Saka manafika eo iny ry vola. Saingy soa hitako mialoha ny toetra ratsiny. Aleo izany hoany fa manao ny ngara-bezavana ny topitaly izany. Izany e. Niakatra be hono ny tosi-drano dia zo haniditra hopitaly efa ho tapa-bolan'izao izy. Izay ihany ka sahirana mihitsy mikarakara azy. Ny azoko an-tsaina. Ny zanany any an-dafy moa efa tsy miraharaha azy tsony. Ka izay ambody vilany ihany ka feno arina. Sika izao no akaiky azy dia mila mikarakara. Sady sika ireo efa samy nahita soa taminy avokoa e. Marina tokoa izany ry dada. Mila mitsapy miala ny inona ihany e. Izy raha teo manana haremby azo laninona moko. Ary niova be neza ny fomba fitenin'ny vola izany. Zay aho vao nandray anao ny antso aho hoe dada fa rapainina foana ny ndreko hatr'izay. Izany a. Ie. Nanova ary dada ny fiainana. Indrindra moa fa rehefa teraka ity zanako ity. Marina tokoa izany ry vola. Tezao tsara ny zanaka. Dia mahaiza koa mikarakara tokantrano. Misaotra ry dada malala. Fa tsy mbola mety mino aho hoe tsy raika ianao mananatra io. Ka na izaho koa azany tsy mino no saiko hoe amiko dia zanako foana ianao. Ary tena akaiky ny foko. Ianao koa ry dada Raboana tena akaiky ny foko ah. Tahaka ity zanako vavy ampifahora firavana mpiasa sy mpianatra izao. Eny ary omendalana nareo mianaka. Zaho koa aloha ho ao amin'ilay patronko vetivety hanazavany aminao. Dri? Izay olona tonga mba mitsidika anao ato ve dia tsy maintsy azavaina amin'ireo mpanofa tranonao ireo avokoa. Ka zaho fotsiny no mba te hanazava aminy. Mpiandry tanàna mantsy ny fahalalany aho. Fa ianao zanako no nolazaiko fa tena tompon'ity trano ity. Dia mino an'izany ve ry zareo? Mino izy ka nanokatra kontany amin'ny banky aho. Izay vola ilaiko ihany no alaiko ao ary ampirimiko avokoa ny ambiny rehetra. Izany ve tsy hanam-bola be dada Joatsy? Ianao anaka no hanam-bola be. Satria amin'ny anaranao ikotim-bola ny sokafako eo. Ndrery dada, fomba tafahoatra amin'ny mety izany. Izany efa mba manana ihany e. Ianao aza ny tokony ho ampiana. Izay voasoratra anaka dia voasoratra.
fenao no ny safidiako andova ny fananako. Zay fa veloma azy aloha dady e. Mandra-piona. Ndao ary mampamanga ny amin'ny fianakaviana. Mandalo mitsidika ny ngarabe zavany eny amin'ny hopitaly Arabitso. Zay mihitsy ny mety dada. Mila mitsidika eny ianao. Zay fa lasa zay. Maty tamin'ny roa maraina toy ngarabe zavana. Andry mahereza le roa. Zakao ny adidy farainareo io. Zay fa ho ivelany aloha hijeran-dralenina. Mandehany e. Sady izy eo tena mandehany e. Sady izy eo tena kivy sy ketraka mihitsy. Mila mpaherezina. Zany ve? Ao fa hiezaka hampionina azy le roa. Hiezaka hampionina azy le roa. Zay fa lasa rea. Tena tsy mahazavazava izao fahatongavan'ny dada Raboana aty amin'ny hopitaly izao. Vantany vao maty ngarabe zavana dia tonga hitsidika izy. Sa fifandrofian-javatra fotsiny. Raha ny fahatsapako ny fihetsiny teo dia tongody taitra izy hoe maty rabe zavana. Fa ny am-pony izao faly satria mbola manantena hiverina amin'ny mama. Mama indray anefa ny fahitako azy mbola miasa saina amin'izay zavatra isiony amin'izao fahafatesan'ny ngarabe zavana izao. Matahotra mafy izy ny amin'izay mety ho fanomezantsiny avy amin'ireo fianakavian-dra tompoko lahy. Aleo hoany izany rehetrarehetra izany fa aleo aloha vitainainga an'ity taratasy ahafahana mitondra ny razany ity fa mandeha ny ora sy ny fotoana. Izay raha lenina ny mba teny fampaherezana avy amiko a. Tombon-dalana fotsiny ny azy. Fa samy tsy maintsy ho faty daholo sika rehetra izao. Ka mahaiza mionona e. Ary asa tonoina fa za mbola eto vonona ity ianao a. Eny Raboana, misaotra miteny fampiononana. Atao ahoana tokoa moa ny tsy ionona e. Za raza misy anao mampionona. Mahereza e. Ka ahoana raha lenina? Aiza ngabe io zany no alevina? Eny sabotsy namehana misy ny fahasan-drazany. Fa ny tena olana izao dia ny hanazavana amin'ireo havan'ny tompoko lahy izao zava-misy izao. Aza atao mampiasa sainanao ny amin'izany raha lenina. Tsorina amin'izy ireo ny soritra aretina nahafaty azy dia vita. Ary fangamo ny havany tsy mba nisy nitsidika azy tetỳ amin'ny hopitaly nandritra an'izay tapa-bolana narariany tetỳ izay e. Efa nisy nandalo ihany tetỳ fa indray mandeha tsy niverina. Zahay mba mikarakara angabe tetỳ indray aza nangaringarian'izy rehetra. Izany ve raha lenina? Fa nahoana koa raha ny manao fihetsika ohatr'izany ry zareo ka? Ka lazaindry zareo fa nibodiny hareny ngarabe zavana izay e. Ianao koa ao anatin'izany. Lesana ny faravavy atao hoe felana iny aza efa saika nametraka fitoriana mihitsy. Saingy ny bahana ny nga lehibe. Dia iny lasa ny andafy iny. Ka ive tena saika ny vadika ratsy iny e. Hitako tsy nahafaly azy tokoa ireny fanoloran'ny ngabe ny fanananao antsika ireny ko. Fa zao Raboana. Mingafy anao mba tsy elingelina ifanerasera aminay aloha mandritra ny 3 volana eo. Fa nahoana kosa raha lenina? Mbola tianao ange aho mantsy anao teo e. Ka zay indrindry. Fantatrao tsara fa vao maty vady aho. Noho izany avelao aloha mba hisaona 3 volana ny foko. 3 volana ihany no angatahako aminao.
Raha tsy tianao tsony araboana tsy izao ny zava-mitranga. Izany a? Alevenao ary aloha ny maty e. Raha izay 3 volana izany andriko tsara. Ary aoka izay ny resaka avy tia manatona ity setra. Oka ho ara-bezavana. Azaka andaina re afa averinay fanananao rehetra. Mifony e. Mba amindrao fo moa e. Manofindray mamy izany. Aleo miarina fa efa 5 maraina ka izao. Aiza moa ny akanjoko sy ny patalohako? Ry ambony seza lava ry kay. Ry diamondry ity mbola mierotra be ihany. Zaho nefa zara raha nahita torimaso alina. Niasa be ny saiko no ilay taratasy fiantsonana efa mianaka ao eny amin'ny pôlisy Rampitsoma. Angamba no ireny zava-nitranga tamin'ny 3 volana lasa ireny dia nifondrona hiady aminay efa mianaka ny fianakavian'ny ara-bezavana. Tamin'ireny fahoriana ireny aiza moa dia tandro ny filaminana ny naka ny razana teto. Niaraka tamin'izy 3 davy any an-davy. Ifelana ny tena nahaontsa ny foko ny jery azy. Nigoaka ny tomany ela be teo amin'ny fatiny rainy. Samy niezaka ny nampionina azy izy roa lahazokiny saingy tsy nety nangina izy. Avy eo moa dia ny fara taty aminay indray ny atezerany. Izay nipanganay fa mpisoloky ny hareny noho izay efa mianaka. Ary koa hoe mpamono olona. Aleo aloha hijery amin'ny mama amin'ny efitra fatoriana amin'izay fa tafatsofoka amin'ny pataloha sy ny akanjo. Mama! Mama oh! Setra. Fangahy fa maraina izany andro izany. Ie, amin'ny 5 maraina izao. Fa i mama manofo mitabataba teo dia nidirako tato amin'ny efitrano ato sao maninona rery ato mama. Misaotra anaka mba miasa aloha ny amiko. Tsapako tokoa fa nahazo vady an'iny tovovavy tsara bika sy tsopo iny azy ianao dia mbola tia foana. Reniko nahitako masoandro ianao ka sanatria amiko ny tsy tianao ry mama. Izay anie nakako anao hipetraka aty aminay e. Fa ny mahagaga anay mivady fotsiny izao tato ato dia ity mama manofo isan-kalina ity. Fa maninona mamy e? Marary ary setra. Marary marary saina. Marary saina ahoana koa ary mamy e? Tsy azoko. Ka nandritra izay 3 volana nahafatesany ara-bezavana izay dia manofo mahita azy foana isan-kalina. Ka normal be zany ry mama. Ny sainao mbola any aminy tsinona. Ny vahaolana amin'izany dia ny fampiononan-tsaina sy ny fanarian-dia. Mba miezaka mitady zavatra atao tsy eritreretana be ny aminy intsony e. Ka hita fa izany mihitsy ny tsy ampy amiko. Mila fitonian-tsaina tokoa ary setra. Ary tena te hanarinaridia saingy tsy hitako hoe inona no ataoko. Maninona raha mba mivoaboaka any amin'ny vilona any aloha e? Marina tokoa izany anaka. Aleo fa mba hivoaboaka kely any andro any. Mandehana mihitsy fa ho lasa-dala ato mama. Ao fa alefako mandehandeha miaraka amin'ny mama any dia hamondra sy ny kibo be an'iny. Teneno izy ary raha mazoto fa tsara ho an'ny olona mitondra vohoka toa azy koa mantsy ny mba mitsangatsangana sy mandehandeha. Ao fa ilaza amin'ny diamondra dia miaingina ireo rehefa avy misakafo maraina eo. Fa zao tokoa ary mama. Misy taratasy fiantsonantsika efa mianaka izay tonga omaly hariva. Taratasy fiantsona makaiza fa tsy azo. Fiantsona eny amin'ny pôlisy ry mama. Ndrahina ny tory antsika izy 3 dazanak'i Rabezavana sy ny
fianakaviany manontolo. Koa raha izany anie anaka ny zava-misy, mety ho takiana izy ireo hiverina aminy avokoa ny fananana rehetra izany. Ka izay indrindra ary mama. Izao tsika dia efa tokony hiomana ny amin'izany, ary tokony hampahafantarina ny vola sy dada Raboana Melony amin'izany. Dia hiala maina ve izany sika ary setra ny amin'izao harem-be efa eto ampelantanantsika izao. Ka rehefa izay moa ny zava-misy ry mama, ho afaka anao iny eo tsika. Fa ny mila atao izao dia ny mampandray telefonina azy mianaka amin'io fiantsoana rampitso. Raha izany, ao fa mandalo eny Ambatobe izay sy dia mondra androany rehefa avy mandehandeha any amin'ny vilona any. Na tonga dia any mihitsy aloha ny aton-dia voalohany. Ampandrenesiko mivantana ny amin'ny fiantsoana io Raboana. I volany mila antsoina ao an-telefonina. Mety izay ka. Izay fa hanaitra ny mpanampintsika aloha mba handro sakafo. Mandeha anaka. Izaho koa hiarina teto am-pandriana amin'izay ka tsy te hatory intsony sao manofo ratsy eo indray. Tena tsy napoziko izany fiovanjavatra tamiko izany raha lenina. Intsony Raboana. Tsy ho sika ve izany le hoe tafita voarendrika. Ka efa izay aloha izao ny zava-misiko. Mila tonga any amin'ny poste de police sika raha Pitsouma. Tena very vilahako tsara tarehy. Soa aloha fa niofatrano 3 volana mba efa voatahiry any amin'ny banky any. Aza mbola manary tokotoy io Raboana. Iady aloha sika sao mba hisy fanantenana ihany. Slety tokony mba tsy maty le rabezavany iny fa tao mitondra loza ho antsika menakavy ny nafatesany ray izaoko. Ka tsy napoziko toy izao ny zava-miseho rehefa maty rabezavanako. Tena dia isokajy tanteraka. Tsy azoko. Fa disokajy ahoana ianao raha lenina? Tena marina dia izao Raboana. Hoe ahoana raha lenina? Za nanao an'izay fomba rehetra ahafaty haingana n'iny rangahy antitra iny. Lozy iny ny tiambaranao raha lenina. Dia vitanao ve? Noho ny fitiavako anao Raboana dia nanaonao foana le fihetsika sy teninao tamin'iny mariazy Ndrisetra iny nahatonga hamorika an-drabezavana satria za koa mbola tianao. Tena tsy napoziko izany zavatra nataonao izany raha lenina. Aloha ho any iny resaka iny fa mijerijery be aty amintsika dia mondra. Sao dia henonao kaloza. Marina tokoa izany. Mety efa te hody izy io matoa tsy mahapetraka toan'io. Fa firy volana moa izany izao ekibon'io? Kibo vao mandray 7 volana io fa tendan-kanina loatra dia izao sahady ny angezan'ny kibony. Izany fa izy kosa aloha tena tsara tarehy ka sady tsotra no sarika. Io koa fe ho manja noho isafony ambola tanora. Taloha izany raha lenina. Saingy aza manahy ianao fa ny atsika anie ka fidigarana trelole. Mikelona vao tena mamy. Sy ina koa ary tia misafosafo ity Raboana. Jereo anefa gaga be mihitsy dia mondry hita ny lenao ny safony takolako teo. Maninona nefa vadiko taloha ianao ary efa lasa sipako indray ankehitriny. Ka diso avy raha mba misafony takolako ao. Tsy diso ianao Raboana. Ny teniko aminao fotsiny dia izao hoe ho anilanao foana saingy aleo aloha alamina izao savorivory izao. Sady izay tiako ny mandry raha lenina malalako. Ka izay indrindra. Aleo zahay aloha andeha hody fa efa amoromby 10 atoandro ka izao. Nareo ty tsy mba nentina androsakoriko. Lasa teto ivelan'ny vavahady indray sika ity no resaka. Tsy misy olana ny amin'izany Raboana. Izay ny tsy nentina androso. Ary tsy hoe mihafahafa fa manaja ny asanao zahay.
Marina ihany aloha izany e. Le gasim-panambola debako ato koa sarotiny be amin'izay vahiny miditra atoko. Koa raha izany ny toetrany, nahoana roaroana miala ny trano amin'izay mba misy hipetrahantsika roa? Tsy mety izany Ralenina. Mila manana fidiram-bola matanjaka isika fa efa sarotra ny fiainana. Ary raha trano itoerana ny tsy ampy aminao, ny tranon'ny gardian malalaka. Indray ariko. Izay fa andeha izay ka. Ie, andao fa ateriteriko etsy alolo etsy nareo dia hiverina. Andao ary e. Tena tsy rariny kosa le tsy risetry ny fitsarana amin'ny tanily iny a. Aiza ve dia nendahana teo am-pelantanantsika avokoa ny fananana efa voatolotra ingara-pezafana ao antsika fony fahavelony. Fa na izany aza nitahirintsika tany amin'ny banko kosa tsy nikitihandry zareo e. Tsy izany ihany fa ny trano vila ingara-bona koa tsy voaresaka noho iny hoe novidinga be ho azo maly ho tena. Fa na izany aza tsy nahafa-po ilay didim-pitsarana mivoaka teo iny. Koa anao inona eo azontsika raha nabavy a. Efa izay ny valin'ny fitsarana. Soa azontsika fa tsy nisy nigadra. Dia rary ny ve izany izao mahazo antsika izao, indrindra fa ny filazana fa hoe mpisoloky isika. Amin'ny lafiny iray ry vola dia azo lazaina tokoa tsika hoe mpisoloky a. Raha araka ny fiheveran'ny olona sasany. Nahoana mihevitra ratsy toy izany ny olona? Ny antony ve ho ianao? Izao no antony raha tsy azony vola e. Ie, aza voatsara inoko. Ka ireny mama nanambady andra-bezavana tao aorianan'ireny fitakiantsika ny anjara fananantsika ireny ka. Tena vao maika tsy azoko risetra. Aza voatsara fa tena tsy azoko mihitsy. Ka tampotampoka teo mama vita soratra tamin'iny rangam-pahany efoefo iny. Ary tsy amperintaona ny vadiana kory ry zareo dia maty ngabe. Mba lojika ve izany aminao? Eny e, mety ampihevitra tsy mitazana tokoa aloha izany. Nefa dia vita amin'ny mama ve ny namono ny vadiny tamin'ny fomba ankolaka? Rairaisina hoe izay ilay izy. Asa? Iza mahita raha izany tokoa? Profon'izany izy manofo ratsy isan-kalina ity. Fa manofo ratsy foana ahoana koa mama risetra? Lazainy fa manangatra azy ao ny ngara-bezavany e. Raha izany tokoa ny marina dia misy zavatra tsy mazavazava ao. Ary manenjika azy ny eritreriny dia lasa manofo ratsy azy foana izy. Tena azonao tsara ilay izy ry vola. Saingy niangaviako anao an-tanany roa dia ny hoe aza tabatabaina ny amin'izany mama. Eny e, angina tokoa. Saingy anafoana ny eloko abevava vitany ve izany? Aza tonoina fa mpamono olona anie izany ry renitsika e. Aza malaky manameloka amin'ny mama toy izany ianao ry vola. Mbola ihany antsika eto. Ary raha sanatria aza ka nahavita an'izany izy, tsy havita hitory azy kosa angambontsika e. Indrindra fa ianao io. Tsy misy idirako ny amin'izany ry setra. An'Andriamanitra ny famaliana. Isika aloha mangina. Marina izany raha nabavy a. Tsy misy tombontsoa ny fanakorontanana nefa milamina. Fa avadio hafa izany resaka izany ka. Tena leo be a. Fa ondoko ary setra. Aiza izany nareo no hipetraka manomboka izao? Satria ny trano be tsy maintsy elana. Nofa trano eny ambanidiany aloha izay e. Mandra-pahitana trano hovidiana. Courage letsy e. Mahavidy trano tsara nareo raha tena hividy. Fa i mama izao no asa raha iza no hipetraka. Efa lasa any amin'ny dada Rabona nanomboka ho maly mama. Zany a? Satria efa nifamerina ry zareo. Zany tokoa. Nifamerina izy mivady. Aleko izy hoeny e. Sao mba any no mampilamin-damin-tsaina azy. Raha nanao ratsy ny ramatoina ry setra tsy lamin-tsaina zany mihitsy n'aiza lehany a. Aleo anie ho nenjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra e. Tsy laviko izany, saingy miraro ny soa azy tsika fa tsy rary ratsy hiatra amin'ny fiainany. Tsaroa fa iny ny renina ahitana masoandro. Zay izany e. Andeha hamonjy fidiana amin'izay afatoandro ny andro. Hay,
Ary lasesy prince kely teo. Noentiny dia mondra ho ivelany eo izy teo. Ay, an'izay dia lasa fa veloma setra. Mandram-peona vola. Ralenina, sao dia tokony anatona dokotera ary sika. Jereo anie dia ianao e. Tena mila mitsabo tena ianao sao ho faty eto sanatria. Aza mandany vola amin'izany Rabona. Kaikeriny nenina ankehitriny. Izay no mampahiato io. Dia inona ary no ataonao manoloana izay ratsy vitanao tany aloha tany e? Sa ve itolo-batana eny amin'ny manam-pahefana? Ka tsy maintsy afara amin'izany ihany angamba izy ity Rabona. Saingy hamory azy dahalo hitsorako ny marina. Ralenina, sao animba ny fiainantsika efa mba milamina izany e. Tsy aleo ve aleviny mipity mandrivotr'olona ny amin'izany? Tsy ianao marina ny miaina ny fiainako. Mijaly anie Rabona e. Tena fahadiran'ovana. Marina tokoa ilay hoe ny ratsy atao loza miantona. Fa inona marina moa izany Ralenina ny mahazo anao ankoatran'ilay manonofo ratsy isan-kalina? Herinandro teo izay no nahatsapako fa manalokaloka foana ny havelon'ny ara-bezavana. Indraindray izy mamelaka na mandrirotra ny voloko mihitsy. Izany no mahatonga anao hikikika tampoka ohatran'ireny? Eny Rabona. Ary ny tena losa dia izy manakenda tampoka ka tsy afaka miaina dia ireny safotra ireny. Vare, dia tako efa nisehony ho avelon'ny be io aminao. Taloha izy azoko nofisak'alina. Dia ny zavatra ataony mandrahona amin'ny zava-maranitra mba hamerenako ny fananany. Fa angamo tsy efa mba niverina taminy avokoa izany ny fananany. Eny e, vatany vao nivaly ny fitsarana iny dia tsy nanonofy azy intsony aho fa nivadika nahita io aloka mainty io indray. Tena mila ho lasa dala Rabona. Ny zavatra mila ataoko izao dia ny hamory azy dahy ilazako ny habibiana vitako. Ao aorian'izay moa dia tsy maintsy hitony teny eny amin'ny pôlisy aho fa mpahamono olona. Dia ny amintsika izany mba ahoana Ralenina? Raha tena tia marina ianao dia hikarakara hatrany am-pigadrana na 4 taona hijanonako any na 4 taona. Ralenina, fijaliana neny miandranao any tany mory. Tsy Rabona, fitony tsaina no hitako any. Ho faly hafa mijinjanona fafoko sy mizaka ny valiny ratsy nataoko. Tsy hitako intsony izay tenenina Ralenina. Ferevitra. Izao no teniko aminao ry mama. Marina fa namorika olona tamin'ny fomba kolaka tokoa ianao. Ary nahafantan'ny ara-bezavana tokoa ilay izy, saingy efa lasa izany e. Ary tsy nisy naharaka. Izaho kosa aloha tsy miombon-kevitra misetrany amin'izany a. Matoa anie mama namory antsika toy izao misy zavatra tsy zakany aho e. Ka raha hitolo-batana eny amin'ny manam-pahefana azy izy tsy maninona. Izay koa mifantany fa mampilamina ny sainy. Vola. Dia tsy mampihetsi-bolomaso anao akory ve hoe ny reninao higadra? Miariary tokoa izao fa tsy tia mamy ianao. Aza atao mampifanditra anareo rakiziny amin'izany a. Efa voalazako anareo izay ny marina. Namono olona tamin'ny fomba nkolaka. Dia izay nampiakatra kely ny tension ara-bezavana tamin'ny alalan'ny fanafody koa ve ry mama dia higadranao any am-ponja. Tena ianao izao no tonga tamin'ilay fitenenana hoe mila raharaha ohatran'ny rainy zafy lemena.
Ka tsy misy dikan'izany ny ainana fora izany hevitra setra izany. Moa tsy mba nangoraka ny fonareo nahita ny felana any akohaka ny gogogogo ny tomany tamin'ny fatiny iray sady raintsika iny. Sehy ranomasy foronina ny azy e. Narary nandritra ny tapa-bolana teny amin'ny hopitaly ny rainy tsy novanginy ka rehefa maty vao mody ny taomanina. Pe tsara vela tsy mahatsiravy ny reny vola. Aza atao mampifanditra anareo dao any amin'izany. Mila miray sainareo satria karakara rehefa ny amponja. Mama, raha mbola zany setra tsy migadra izany ianao. Azonao zany e. Tsy ho zakako ny ahitanao higadra izany amin'izao androm-pahanteranao izao. Saingy fatary fa raha tsy migadra dia na za lasa adala na maty. Ka iza amin'ireo lozy ireo no tianareo anjoa? Aza miteniteny foana toy izany ry mama. Azo tsaboina ny aretin'ny mama. Manana finoana. Tsy hiteny intsony aka. Sao manjary tsy tia mamy eo. Ny azoko lasaina anareo fotsiny dia ny hoe tsy sara mianakavy akorintsika n'inona miseho eo. Marina be ny tenindrery vola. Manam-paniriana fa mbola hiaona finaritra aminareo mianakavy. Aorian'ny fanefako izay sazo omen'ny fitsarana. Dia tsy hanaraka ny teniko ve izany mamy e? Sady tsy ampifanandiamondra amin'ny fiterahany atsoaty izany ianao. Ianao ry setra ny tokony hanaraka ny teniko raha tena tia. Avelao aho izaka ny sazoko. Mendrika izany ny zava-bitako. Ka na izany aza ry mama. Zaka ny saiko any mahitanao higadra any amponja izany. Ka na za koa aza angemba malahelo ny amin'izany ianao hanefa sazy izany e. Saingy marina izany. Mila mizaka sazy rehefa nanao ny tsy mety. Indrindra zavatra toy izao. Fa ny sainao matanjaka hiatrika an'izany no mahavelom-panatenana fa mbola ho afaka any ianao. Zao rakizy a. Mama. Andeha ho any am-pôlisy ahy tolo-batana. Izay ny fantatro fa mahasoa ny fiainako. Manahoana zato ianao Ralenina? Mifanohitra tanteraka amin'ny ahiahanay telo mianaka mantsy ny zavatra tsikaritra izao. Telo volana izay natao am-ponjanao nefa hita ho tena nahazoazo aina mihitsy ianao izao. Tsy izany fa ny sinda teboteboko rabona. Le aloka mainty koa tsy nanaloka atsony. Izany? Matory ampilaminana foana amin'ny alina na dia tsarisary loatra aza ny sakafo e. Lalina indray izany Ralenina. Aty amponja ianao nefa mahatsapa fiadanana sy fitoniana. Toa tsy ao an-tsainao akory hoe mbola 5 taona angarangidiny no iainanao ety. Vetivety izany dia afaka rehefa tonga mpitsidika ety foana nareo ankohonako. Tsy kivy izany ato rabona malalako a. Tsara be izany Ralenina. Izay ankohonanao eto foana no ananao. Tsy maintsy tsy misy mitsidika aty izay isan-kerinandro e. Ary vatsiana sakafo hatrany ianao. Misaotra rabona. Fantatro fa samy te hikarakara avokoa nareo. Profon'izany ny famangina aty isan-kerinandro. Ka tsy afaka ny amelanao rery aty izay e. Izay fa efa tapitra sady ny ora famangina. Inona ny afatra amin'izy dazanakao? Mba ilazao setra mivady karakara tsara ny manamby tsoza avikeliko. Ataovy mafana tsara hono hoe ny zaza fa mangatsiaka ny andro. Iny mantsy izao ny lahankely voalohany amin'ireo zavikeliko. Ao fa ataoko tonga tsara ny afatrao Ralenina. Sady zaza voaray volana mahery kely monjy ka tokony ilana fitandremana be tokoa. Ary ny amin'ny volana ka tsy misy afatra. Efa tonga nitsidika teo izy sy mivady aman-janany ka. Efa tero zareo? Tsara kosa izany.
Izay fa mahereza ny vady malalako a. Mandra-piona rahaboana tsy foiko a. Lasa sahady rahaboana. Satroko ahita azy foana. Toa ny antombo ny fitiavako azy na dia voahidy aty aza. Mbola manantena ny toetra eo anilany hatrany aho aorian'ny fanefako ny sazoko ety. Dia ionam-pifaliana indray izahay ka ho tsiaro sisa izao rehetra izao. Eny, manantena ny ho tafavoaka soamantsara ato ka hiaina finaritra hiaraka amin'izy telo mianaka indray. Tsy ho rahaboana efa mianaka intsony aza fa efa miampy ireo vinantso sy ireo zafikely. Rahaboana efa mianaka. Tantara nosoratany Maté 3, tontolo saina tsika feononana.